Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falemaraba antsika ravako malala tratra ity alakamisy fa eniny volana aogositra ity. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny taratasy voalohany nosoratan'i Paoly ho an'ny Koritianina. Koritianina voalohany toko fahasivy, Koritianina voalohany toko fahasivy andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Koritianina voalohany toko fahasivy andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesoa. Tsy fantatrareo va fa izay manompo amin'ny zavatra masina dia mihinana ny zavatry ny tempoly, ary izay manompo eo amin'ny alitara dia miombona amin'ny alitara. Toy izany koa no nadidinin'ny Tompo fa izay mitoro ny filazantsara dia azo fivelomana amin'ny filazantsara. Nefa tsy mahavatra izany zavatra izany na dia kely akory aza, ary tsy manoratra izany aho mba hanaovana izany amiko, fa aleoko maty toy izay isy ahafoana ny reharehako. Fa raha mitoro ny filazantsara dia tsy misy ho reharehako satria tsy maintsy manao izany aho, fa lozako raha tsy nitory ny filazantsara. Fa raha ny sitrapoko no nanaovako izany dia mahazo valim-potia aho, fa raha tsy ny sitrapoko dia natolotra ahy ho andraikitro izany. Inona ary no valim-potia azoko? Dia izao: raha mitoro ny filazantsara dia tsy asiako fandoavam-bola na filazantsara mba tsy hanapatra ny fahefako amin'ny filazantsara, fa na dia afaka amin'ny olona rehetra aza dia mbola nataoko mpanompon'ny olona rehetra ihany ny tenako mba hahazoako maromaro kokoa. Tamin'ny jiosy dia tonga toy ny jiosy aho mba hahazoako ny jiosy, tamin'izay ambanin'ny lalàna dia tonga toy izay ambanin'ny lalàna na dia tsy ambanin'ny lalàna aza mba hahazoako izay ambanin'ny lalàna, tamin'izay tsy manana lalàna dia toy izay tsy manana lalàna kanefa tsy mba olona tsy manana lalàna amin'Andriamanitra aho fa ambany lalàn'i Kristy, mba hahazoako izay tsy manana lalàna. Tany malemy dia tonga malemy aho mba hahazoako ny malemy, efa tonga zavatra rehetra aho amin'ny olona rehetra mba hamonjeko ny sasany na iza na iza. Ary izany rehetra izany tena ataoko noho ny filazantsara mba ho tonga am-piombona aminy aho. Ray Masino manao masinana ahy amin'ny fahamarinana ny teninao, ny fahamarinana. Amen. Raha misy ravako malala andinin-tsoratra masina tena mampahery ny mpitoro ny filazantsara, mazava ho azy ny soratra masina rehetra mampahery daholo, fa ity andininy fahasivy sy zara mofinaina ho antsika ity. Tsy vitany hoe mampahery antsika mpitoro ny filazantsara, ny fiangonana io na ny kristianina io, fa manome tari-dalana ho antsika mazava ny amin'ny toe-panahy sy ny toe-po tokony ho ananan'ny mpitoro ny filazantsara. Asehon'i Paoly ary malefaka ny tenin'ny Paoly amin'ny taratasy ho an'ny Koritianina ity, fijoana vavolombelona, tsy tahaka n'ilay mety mivatravatra mahazatra antsika amin'ny Paoly, satria Paoly misy fotoana mivatravatra mihitsy amin'ny maha ray aman-dreny azy, saingy misy fotoana eto dia malefaka mihitsy ny apôstôly Paoly milaza amintsika momba ny andraikiny amin'ny filazantsara. Manazava izy manao hoe tena tsy maintsy mitoro ny filazantsara izy, lozany raha tsy mitoro ny filazantsara izy. Zay ny filazany eo. Havako inona ary ny toetra ny mpitoro ny filazantsara? Dia asehon'ny Paoly mazava tsara eto fa zany mpitoro ny filazantsara zany dia mitaona ny olona ho an'ny Tompo. Tsy miivo amin'ny tenany mpitoro ny filazantsara, tsy miivo amin'ny fiangonana akory ny fiainan'ny fiangonana, fa mitaona ny olona ho an'ny Tompo. Zany hoe tsy velona ho an'ny tenany fiangonana, fa velona ho an'ny hafa. Tsy velona ho an'ny tena, tsy misy ho an'ny tenany fiangonana, fa misy ho an'ny hafa. Manaiky ho faty antoka ary tsy mijery ny tompo tsy ho an'ny tenany mihitsy ary.
io moa mifanohitra mihitsy amin'ny toe-tsain'izao tontolo zao satria ny zavatra aletika amin'ny toe-tsain'ny olona ankehitriny na iza na any an-tsekoly izy na any am-piasany izy na eny an-dalambe izy na anatina toko politika izy na anatin'ny fikambanana mahampivarotra azy na fikambanany mety ho zanakam-pelezana sa ina de zao foana jereo aloha ny tombontsoanareo ary amy statut rehetra am'izay atao de zao tsy maintsy foana manao hoe inona ny tombontsoan'ny mpikambana, inona ny entin'ity fikambanany ity ho an'ny mpikambana, inona ny entin'ity ity zavatra atsangany ity ho an'ny ho an'ny mpikambana ary ndraindray raha de zao inina mihitsy manao hoe rehefa ohatra ka ao anatin'ny fiangonana de zao mijery manokana ny tombontsoan'ny mpandray aloha na samy mampanova zavatra de zao izy kosa anke mpikambana ato anatin'ny fiangonana ny azy zany antsasabidy fa ny hafa ivelan'ny fiangonana no avy roeny ary zany toe-tsainy zany dia tena toe-tsetra hitantsika andavanandro rehefa zanaky ny fiangonana kosa de zao ny azy zany tokony omena tombontsoa manokana izy fa ny tsy zanaky ny fiangonana reny no mandoa misimisy kokoa zay mifanohitra mihitsy amy lalàn'ny Paoly eto hoe mifanohitra am'izay noho izy ny mpitoro ny filazany tsara ary de zao tsy mitaky ny zony akory izy zany hoe ny fiangonana de zao mahafoy izy mifanohitra amin'ny izay mety ho hitantsika andavanandrotsika ka tokony hifonantsika amin'ny tompo miteny an'izany tsy hoe sanatria anakianana fa miteny an'izany eritreretana hoe tena ao anatin'ny fiangonana ve ny toe-panahy ao anatin'ny mpino ve ny toe-panahy ny filazantsara hoe manaiky ho maty antoka ho an'ny hafa mahafoy ho an'ny hafa mety tsy vitatsika le izy tsy maninona akory zany fa tsy afaka manamary-tena isika tsy afaka mirehire isika araka ny teniny lay mpanompon'Andriamanitra anankiray zay ao anatin'ny boky nosoratana manao hoe tompo avoty aho tompo afao aho amin'ny akanosana tsy sahy miatrika ny fahamarinana vaovao afao am'izany toe-tsaina tsy zatra miatrika ny fomba fijery vaovao ny fahamarinana vaovao zany afao aho amin'ny fahalainana ka mampionay amin'ny marina tapatapany ndraindray marina tapatapany no tazomitsika mafy fa tsy le tena fahamarinana ka ny tokony ho izy afao aho amin'ny avinavina mampevitra ahy fantatro avokoa ny marina rehetra satria ndraindray mamatotra atsika ke ny fiheveratsika fa mahafantatra ny marina rehetra isika ary dia ndraindray adinitsika zay toe-panahy zay hoe ny fiangonana nangeka natao ho maty antoka tsy hoe maty antoka amin'ny lafininina loatra fa satria tsika nandray fa ndraindray lasa ny antom-pisitsika ho an'ny tenatsika fa sy ny antom-pisitsika ho an'ny hafa ary dia zay ny asehon'ny filazantsara eto dia mila mibebaka fotsiny sika zay ihany tsy hamarinitsika akory ny fahadalantsika na ny tsy mety ataotsika tsy zay loatra tsy andeha hamarinina fa zao raha mbola tsy vitatsika le izy mbola tsy vitatsika ny hoe mahafoy be mbola tsy vitatsika ny mieritreritra ny hafa de aoka tsy marinina zay fa aoka hiara-miaika tsy mbola vitanay le izy de soa mbola ronono mpanahy zay fa hiezaka zay amboatra zay ataonay tsikelikely le izy arak'izay mety fiovana rehetra fa tsy azo atao ny mieritreritra manao hoe ay de ty de marina fa rehetra Paoly de manazava manao hoe milaza an'izany zavatra zany ange ahy tsy hoe sanatria akory hitaky aminareo fa milaza ny zavatra zany fotsiny aho satria zay ny zavatra mitranga dia rehavako malala mpitoro ny filazantsara ny fiangonana de tokony miivo amin'ny hafa ny voalohany ny fiezahany any amin'ny hafa zay mahasoa ny hafa izay hitaomana ny hafa no antom-pisininy antsoiny hoe filazana fiangonana ny antom-pisitsika zany de zao mitaona ny hafa ho an'i Jesosy ndraindray tsika mpanoty ndraindray tsika tsy tanteraka fantatry ny tompo zany fa izao ny tanjotsika de zao mitaona ny hafa mandrakariva ho an'i Jesosy fa ny faharoa zay asehon'ny Paoly eto manao hoe tsy maintsy mitoro ny filazantsara fa izao Paoly amin'ny olona rehetra de zao efa tonga zavatra rehetra izay toetra ny fiangonana izay toetra ny mpino zay manao hoe zange tamin'ny jiosy de toy ny jiosy tamin'ny olona ambany lalàna de toy ny olona ambany lalàna koa tamin'ny olona tsy manana lalàna de toy ny olona tsy manana lalàna koa nefa manana lalàna ihany tamin'ny malemy de tonga malemy mba azahoako ny malemy
tsy hoe mba nitonga malemy mba handatsako ny malemy, natonga malemy mba ireharehako ny malemy, fa mba hazahoako ny malemy, toy ny tsy manana lalàna mba hazahoako ny tsy manana lalàna. Fandrandray tsy afaka fandraindraingeny fiangonana ty zany. Ndraindray ny olona niterentsika isondrotra fa tsy na ny marimarina kokoa, ny hafa niterentsika iova fa tsy itsika niterentsika fa tsy itsika ny manery-tena andefitra, de manjary tsy azontsika ny hafa. Ny kopa-dambontsika hoe avia ty fa tsy manatona azy, tsy tantanintsika hanatona an' Jesosy izy. Ndraindray kopahantsika izy hoe avia ty, manatona ty, nefa lay hevitra mampisaraka atsika aminy tsy vitany mihitsy. Fa mila manatona azy isika, ny tiany Paoly tenena de zao mandehana tantano izy, mandehana atony izy, de tantano izy, foany mihitsy lay zavatra mety ho vato misakana anao aminy. Ary be dehibe nge zany ry havako malala, ndraindray tsaraitsika nge le olona. Ary de be dehibe ny olona tsy tonga kristianina satria tsaraitsika izy, satria ny fitsarantsika ny lasa aloha ny fanapahan-kevitritsika anatona azy. Na ndraindray mety tsara velatsia fotsiny tsika, de fantatry ny olona konga hoe mety tsara velatsia de tsy azontsika izy. Ary mety misy lera mifanohitra am'zay, lasa malemy de miaraka malemy tanteraka aminy koa. Lasa manao mifanaony zao tontolo zao koa, hitantsika tamin'ny tantaran'ny fiangonana zany, any amin'ny taonjato fahaenina ambin'ny folo, fahafito ambin'ny folo. Hoe de tena nalemy tokoa lay fiangonana, lasa nanaraka ny fanaony zao tontolo zao indray izy. Fa misy fotoana indray ndraindray de zao, tsy mety manatona ny olona fa mieritreritra ny tena ho tsara, mieritreritra ny tena ho marina, de mikopaka ny olona amin'ny hoe avia ty, zay efa nahavita dingana ohatr'izao fa mba miezaka e, mba miafy e, tsy ry havako malala. Ny mpitoro ny filazantsara de zao, manaiky hitantana ny olona tahaka nataon'i Jesosy. Jesosy nge nanaiky ny hosom-potake mba hahatonga antsika hadio. Marina fe efa nataon'i Jesosy zany. Tsy itsika nanao zany saingy zao tiany tompo takatritsika izay toe-panahy ny fanetretena izay, izay malemy fanahy izay. Zay ny tiany Paoly teneniny eto hoe kristianina mitoro ny filazantsara malemy fanahy, tsy maiky hanameloka, tsy maiky hitsara, manana fanetretena, mitantana, mitondra ny olona ho ao amin'ny tompo, mahafoy ny zavatra rehetra noho ny filazantsara. Mafy amintsika zany ry havako malala, am'izao toetr'andro ianantsika ampirehareana ny olona zao, hitaomana ny olona tsy andefitra zao, hitaomana ny olona ny aza manaiky an'izany, asehoany mahay anao, ny antsoina hoe olona mahomby de olona eken'ny olona ny maha izy azy, olona eken'ny olona ny toetrany, fa tsy hoe olona manaiky ny olona, tsy olona mandefitra amin'ny olona. Zany ny toetra nabeazana antsika no zao andrakehitriny zao. Hany ka manjary miembotra ny filazantsara. Zay nge mahatonga ny filazantsara miembotra io anendrefany, ataontsika hoe any Eropa. Ny antony de zao, satria lay toe-tsaina voiziny le fiarahamonina mihitsy no efa mifanohitra amin'ny filazantsara. Toe-tsaina miivo amin'ny tombontsoan'ny tsirairay, toe-tsaina miivo amin'ny fireharehana, toe-tsaina miivo amin'ny tsy fanaiky andefitra, toe-tsaina miivo amin'ny tsy fanaiky amin'ny tsy te hanaiky ny hafa, de mifanohitra amin'ny filazantsara. Ary ndraindray tafiditra anatin'ny fanabeazana toy ny toe-tsaim-piangonana zany, de manjary tsy manaiky ny olona, tsy manaiky hitantana ny olona ho anatona an' Jesosy ny olona. Fa ndraindray mety mitantana ihany izy, fa mitantana ny olona anatona zavatra hafa, fa tsy mitona ny olona anatona an' Jesosy. Ry havako malala, enganetsika ry havako, itsika kristianina, ho fanasin'ny tany sy ho fahazavan'izao tontolo zao. Tsy teny foana ny tenenan' Jesosy an'izany hoe rehefa tsy eo ny kristianina de maizina ny firenena, rehefa tsy eo ny kristianina de very asina ny fiarahamonina, fa ny kristianina no fanasina sy fahazavan'ny fiarahamonina. Noho zany aoka tsy ho atsatso lay fanasina. Matsatso ny fanasina rehefa tsy miaina ny filazantsara isika, matsatso lay fanasina rehefa tsy iainantsika, tsy zaraintsika ny filazantsara. Ry havako malala, ny tompo anie amentsika fanetretena ary atsara, fa sarobidy eo anatrehan'ny tompo ny filazantsara zay torintsika, sarobidy eo anatrehan'ny fiarahamonina. Alahelo ry havako malala, aoka hiteny tahaka ny Paoly isika manao hoe lozako raha tsy mitoro ny filazantsara.
ivavaksika tompo antsoranao zao ny amin'ny filazantsara zay nataonao anjaranay ianao no nitaonanay hananteraka zany asa fanompona amin'ny fitokina amin'ny filazantsara zany asa tsara vavak'izay tompo ataovy mahefa be mahana fanetretena fahalemem-panahy fitiavana ny hafa fitiavana namana amin'ny fitoriana ny filazantsara ataovy manahaka anao Jesosy mahatoky ny fitaim-pahasoavana de mizara mahafoy manome velona ho an'ny hafa de taio tompo ny tontolo andronay anio de tany sivy indray am'izay rehetra hitondranao anay mehery tanjaka fahasalamana ary ataovy mahay manatona ny olona rehetra mba hahatonga ny olona rehetra ho babo ny filazantsara de taio ny fahasalamana taio ny fanompona ianao mba homindrika mandrakariva ny antso izay niantsonao anay misaotra Jesosy amen